Ny tompona ny Ayany rehetra ny amin'ny mahafianakaviana kaiky ny Raisa ihany no nahavita namono azy. Olona roa mantsy no efa voasambotra ary ahiana ho tompon'antoka tamin'ny famonoana azy. Tokantrano 10 eto amin'ny manodidina no mpianakavy avokoa raha nambarany ny fianakaviana. Ny raharaha Raisa sy Trisha izay niara-nientana nanao ny fanadihadiana hikarohana ny nahavandoza avokoa ny rafitra samihafa eo anivon'ny mpitandro filaminana. Samy efa misy voasambotra avokoa ireo raharaha roa samihafa ireo. Tsara marihana fa tsy mandeha irery ny brigade criminelle manao an'io fa misy ireo sampanjara manokana na spécialisé eto anivon'ny polisim-pirenena mba hametanana anay amin'izany, dia ny eo anivon'ny cybercriminalité zany sy ny eo anivon'ny BMPM na ny police des mœurs et de la protection des mineurs. Ny tena angatahana fiaramiasa indrindra eto dia ho anareo vahoaka izay manana loharanom-baovao mikasika n'ity raharaha ity, satria dia tena ilainay indrindra izany mba ahafahanay mamita atsakany sy andavana ny fanadihadiana sy ahafahana mahita ny marina rehetra. Efa misy araka izany ny olona voasambotra momba ireto raharaha nampivarahontsana ny rehetra ireto. Tsy nanome isa mazava momba ny olona voasambotra kosa nefa ny teo anivon'ny fampanohavana sy ny polisy mpanao ny fanadihadiana. Anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandro filaminana ary efa misy ireo olona voasambotra atao famitorana amin'izao fotoana izao. Mbola mitoy anefa ny fikarohanareo olona izay heverina ho manana andraikitra mivantana na ankolaka amin'izao famonoana azy irovavy izao. Tsara ny manamarika fa misy aloha ny famitorana lalina izay ataon'ny mpitandro filaminana, izay vao mirosy amin'ny fisamborana olona izy ireo sy ny famitorana ireny olona voasambotra ireny. Momba ny raharaha Raisa dia hiakatra fampanohavana rahampitso ireo olona voasambotra ahiana ho namono azy. Samy nanamafy ireo tompon'andraikitra roa ireto fa arovan'ny lalàna manokana ireo olona voasambotra amina raharaha iray noho ny mbola mafiahiahiana no mahavoasaringotra azy ireo, ka tsy tokony avoaka sary sy ho tononona anaty tambazotram-pifandraisana na amina haino vaky jery raha nambarany ireto tompon'andraikitra ireto hatrany.